Rehefa misy malagasy mampiasa voambolana vahiny anaty fehezanteny amin'ny teny malagasy dia heverina foana hoe manao teny vary amin'anana. Tsy voatery hoe amin'ny teny vahiny anefa ilay voambolana fa matetika efa noagasiana fotsiny izao ny fampiasana azy. Fomba roa ny profesora Irène Rabenoro, mpampianatra teny ara-piaraha-monina no ampiasaina rehefa hamorona na handika ireny voambolana avy amin'ny teny vahiny ireny amin'ny teny malagasy. Fomba izay ampiasain'ny firenena maneran-tany fa tsy eto Madagasikara irery. Momba ny resaka famoronana teny, famoronana voambolana amina teny pirenena iray, misy fomba anankiroa lehibe fanaovana an'izany. Na teny inona fa tsy hoe teny malagasy ihany. Dia ohatra le izy zany hoe na avy amina fototeny, le teny ihany no amoronana an'le teny, dia azo atao koa ny eritreritra hoe aleo tsy miainga avy amina fototeny izany fa lasa lavabe le teny, fa aleo gasiana fotsiny le teny vahiny. Dia ny teny rehetra koa ohatran'izany, tsy tsika rery mihitsy hoe misy voambolana tsy misy amin'ny tenitsika. Io tsy misy hoe inona ny marina na inona ny diso, fa samy manana ny fomba fijery ny tsirairay. Anisany teny lavabe niainga tamin'ny fototeny ohatra ny teny hoe Fiarakaretsaka, voambolana nadikantsika teto Madagasikara nefa ny teny hoe taksi. Dia izany zao ohatra hoe raha miainga avy amin'ilay mamorona teny avy amin'ilay fototeny, dia natao hoe fiarakaretsaka, hoe fiarakaretsaka. Dia avy no ilazana an'ilay teny hoe taksi, fohy le teny. Le fiarakaretsaka lavabe. Dia efa fantatra hoe araka ny vokam-pikaroana hatry ny elabe, hoe ny olombelona kamo ka izay teny fohy ihany no tiany. Ny taksi zany no tian'ny olona fa tsy izany fiarakaretsaka izany. Dia io ambany io zany mety azo atao hoe taksi. Mety hisy aza anoratra amin'ilay izy lasa indraiky io eto hoe izay ny fomba fanoratana teny malagasy, mety atao hoe takisia na hoe taksi. Rehefa niditra teto Madagasikara ny abidia latina dia noesorintsika malagasy ireo litera izay tsy faheno matetika amin'ny teny malagasy. Miisa 120 ihany araka izany ny renin-tsoratra sy ny zanatsoratra ampiasaintsika amin'ny teny malagasy. Dia sahirantsika rehefa anagasy ny anarana na ny teny na ny voambolana vahiny. Tokony ampidirina anaty abidia malagasy amin'izay ireo litera sasany toy ny Q, ny W na ny U sy ny S, hoy ny profesora Irène Rabenoro. Ny X, ny U, ny W tokony ampidirina amin'ny alfabeta malagasy, fa aiza ve dia tsika malagasy rery ve no amorona fomba anoratana ny tanàna New York, satria hoe tsy misy ny W, ka io moa zany ao amin'ny akademia malagasy Andrianatosolona Vallandremiaja no efa hatry ny ela mihitsy no efa nilaza hoe tena tokony fenoina litera sasatsasany ny alfabeta malagasy. Fa dia izay ohatrany mbola tsy taitra foana ihany tsika, fa dia avela ny mahazatra ny daholo ny zavatra rehetra. Aiza ve dia ny tsika rery ve ny amorona ny Q ohatra, ohatra ny tanànan'ny Québec na ny province ny Québec, dia ho atao ahoana tsika rery ve ny anoratra ny ka? Tsy mety, fa tena tsy maintsy mbavivoatra tsika, satria tena ilaina eo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara zany ny fanatsarana ny fampianarana teny, atomboka amin'ny fampianarana teny malagasy.